zany fa miorakoraka io raisany zamanaikyleberina zany a. Vous ici, vous êtes venu parler aux Je vais aller au manifestants. bureau. Ah, d'accord. Oui, j'habite là et je vais aller au bureau. Et on vous empêche d'y aller? Non, mais quand même, on est en train de m'insulter. Je ne tolère pas ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les manifestants? Vous étiez là. Vous n'avez rien vu? Non, j'ai pas vu. Oh, d'accord, la prochaine fois, il faut regarder. D'accord, d'accord. Vous êtes journaliste, il faut regarder. Et donc, vous êtes pour parler avec les manifestants? Non, je ne parlemente pas, c'est pas mon rôle. D'accord. Pourquoi parlementer? Je pense qu'il y a un appel au dialogue. Raha tonga ny fotoana ary tsy maintsy ho avy zay hoe hiala eo amin'ny terany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao na mbola manao ambozizy misikotra sy mifikitra ao anatin'izay seza sy ny bilaon'ny seza izay ary izy a dia anahoana tena manantena ve fa hoe izy nitondra ny firenena raha ny toe-javatra sy ny fihetsika tahaka reny anefa dia sarotra ino teny ihany a sarotra ihany mamisavisa sy ny mamakafaka ny amin'ny hoe ho voasahana ve Madagasikara raha toy eny reny no heverina fa hoe hitondra vonjomaika ny firenena satria mbola vahoaka firy aloha reny hita ireny a teny ikanja teny dia efa natonina nandehanana tongotra mihitsy a nandeha dia tonga amin'ilay hiran'ny mpanakanto moa hoe eto a dia miodina dia miodina miodina dia niodikodana teo moa zany a dia samy tady ianao zay zany le fihetsika le hoe teo mango fotsiny moa zany efa nisy an'le resaka iny hoe nareo tsy tokony anaiky lembenana ao anatin'izay zay zany le baiko aloha zay toromarika fa manoloana n'ilay olona manodidina teo ihany koa dia nisy fampiororona ihany koa zany karazana teny entina milaza fa ny hoe eto amiko ny fahefana izany no mibaiko izany tompon'ny teny fatratra dia eo zany mametraka ny fanontaniana ianao ane olom-boatendry fa tsy olom-boafidy ary eo anatin'izany rehetrarehetra zany mbola mahalasa saina ihany koa na olom-boatendry ianao teo amin'izany toerana zany hoe manaona sy manahoana satria raha atao hoe no misotro ronono dia ataoko ny hoe mizaratra ke fa ny zavatra efa vita aloha raha ny tokony misy satria generaly misotro ronono ny tena ary ao anatin'izay ihany koa raha hoe misotro ronono zany ihany koa dia tokony isy izay atao hoe fametrahana ny tena ho tena lehibe tsy mbola nangatsandry amin'ny tanora sy ny taranaka izany raha ny zavatra misy ndao atao hoe reny atao hoe tifitra filesy makany amin'ny zandary reny ge ilay tery ambojatovo ilay zandarma zay anisany zandary zay anisany nidakan'ny olona nidaroany tamin'ny seza lava ary mbola amplaka eny raha ny tokony misy nge zay na ame baiko e reny zany afatra pitan'ilay mpitolona hoe ianao zay na ame baiko izao ny tokony azo anao fa ianareo zandary eny akanjany ilay aprisiany izakany reny fa tsy nareo nge ny tokony izakany reny fa le na ame baiko ary iza le na ame baiko tao anatin'izay dia iverintsika ao anatin'ilay resaka moa no hoe manahoana tokoa ny fandraisan'ilay generaly ny tena ny ao anatin'izay natahotra ary nakasisiny daholo moa ireo tanora dia eo no jerentsika hoe inona le anton'ilay fahatahorana inona ny anton'ilay hoe nakasisiny mihitsy dia ndao jerentsika fa tahorinan'ny andrimatoa loholon'ny Madagasikara moa zany filohan'ny anteny merandoolona dia nisy mpiambina ane aorinanao e ka ireo mpiambina ireo no azo heverina amin'ny lafiny ray fa hoe natahoran'ny tsirairay avy natonga azy somary ny embotra dia ndao eritreretintsika raha ny hoe esorina le mpiambina taorina dia ianao rerany nandeha tany fa zay ray alehany na ianao nisy ny daroka na ianao ihany koa tsy nisy ny aino fa vao mainy tangoronam-bahoaka teny zay zany le hoe fahaizanao mametraka ny tena hoe mamim-bahoaka ve ianao faharoa manarakaraka an'izay ihany koa mety ihany koa no amin'ny hoe mahazoky olona anao no andraisan'ny tanoranao ka nahazay ny nahatonga azy ireo hoe somary ny sitaka kely ny alanao mihitsy moa zany nanantony ianao dia somary nitsoaka ny rehetra moa zany amin'ny mahazoky olona anao sy ny fotsivolo ny volofotsy eny andohanao mari-panajana amin'ny maray aman-dreny izay ny mety ho antony raha fakafakaitsika izay fihetsiky ny tanora sy ny fihetsiky ny filohan'ny teny merandoolona teny an-dalambe izay raha iverina kely ny toe-javanisy moa zany dia tao anaty fiara izy ary dia nisy ny orakoraka tao anatin'izay a nanao kibetanana amin'ny tanondrika dia teo ihany koa misy teny ratsy ihany koa tao anatin'izay
de eto tsy hoe amerary ny mpikomy sy mitokona atao anatin'izay fa azadinoina ihany ko anefa ny valabe ny atao hoe fitenenan-dratsy sy ny opareny eny amin'ny fifamoivozana matetika de mpitandro ny filaminany de izay ihany ko zany nopetraka hoe azo refesina ve zany na de atao raha hoe herisetra zany rehetrarehetra zany de iza namelesona ratsy zany ao anatin'izay aorinan'izay ihany ko nefa rehefa nanontaniany mpanao gazety vahiny ihany ko izy de nolazainy fa lalany zotra mody ary tsy misy ve ny fifampiresahana azo atao hoe mpanao gazety de ina moa tokony fifampiresahana azo atao dik zany fa hoe tsy mba olo mifampiresahana ve zany ny olo-mpanjakana eto Madagasikara am'izao tsika miteny izao ny tany amin'ny faritra tsirairay avy keo de samy manany nampiavaka azy ny taony tamin'ny faritry Fianaratsoa ny faritry Toamasina ihany koa zay nisy ny mpitandro amin'ny filaminana moa zany zay anisan'ny nandrindra tao anatin'izay ny diabe ny tany faritry Dego kosa indray de nisy ihany ko ilay atao hoe mpitandro ny filaminana ny zandary mihitsy no nialo lalana sady ny lanja ny fitaovam-bedina teo alohan'ny vahoaka ary rehefa nenona ny hika tao anatin'izay rehetrarehetra zay de milazany amin'ny hoe fialan'Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina de io zany hoe misy fivakisana ve zany eo anivon'ny zandarmerie raha izay ny tantara misy tsika tsy mamorona fa ny zava-misy eny Kanja ny teny Kanja no tena orenesitsika sy hofataritsika atao anatin'ny famakafakana zany de eo ihany koa no resahantsika ny makasika ny tranga tetsy iverina kely tsika hoe tsy Ambojatofo tamin'ny Omaly de hitantsika ihany koa hoe nisy zandary zay nanaiky ny fampiresaka tamin'ny vahoaka mpilaminana nanangany tanany tanapolo moa zany hoe tsy nisy fitaovam-piadiana ety aminay fa iresaka mpilaminana isika tampoka tao anatin'izay segondra vitsy taorinan'izay no riatan'ny bomba mandatsa-dranomaso ary rehefa mijery ny sary sika de mahita ireo mpitandro ny filaminana namoaka mihitsy iny tsy balina na friperie akory na hoe biscuit tao anaty boritra fa ilay fitaovam-piadiana mihitsy na mahanana ilay bomba izay ahafahana manaparitaka ny vahoaka malagasy izany tao ambadika reny izany nanome toromarika ihany ko amin'izay atao hoe fanapohana izay akasoparina tanteraka ny azo andraisana azy satria navela hiditra malalaka tao amin'ny kianjan'ny Ambojatofo sy ny teo amin'ny kianjan'ny fahaleovantena ny vahoaka malagasy ary rehefa tafiditra afovoany tanteraka nisy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa de avy hatrany de nisy izay atao hoe fanapohana bomba mandatsa-dranomaso ka velona teo ny korotana tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay mankasitraka ihany koa ny tiavana moa izay manotrona amin'izao fotoana izao mizara vaovao ihany koa de mankasitraka amin'ny fiaraha-mientana amin'ity toedra raha-pirenena ity tanora no avin'ny firenena tanora ihany koa no anisan'ny be mpitokona mitaky an'izay atao hoe fahaleovantena izay ary nitatra nakany amin'ilay hoe fametraha-pialana Andriamatoa Filoha ny gouvernement taloha hatreto ny ala Andriamatoa Filoha zany amin'izao fotoana izao de mbola miandry ny CV curriculum vitae ao amin'ny lapam-panjakana ve sa izy misy azy amin'izao fotoana izao miandry an'izay mpanatra CV izy asa tonga de misy ny entretien direct avy ao anatin'izany rehetrarehetra zany izay azy iny fa eto no toizantsika amin'le hoe anaiky hiala mora foana ihany koa ve ny mpitondra fanjakana manahoana ny fijeritsika mpiaino azy ny amin'izany toe-javatra misy izany tao anatin'ny Omaly ihany koa de nisongadana izay atao hoe fanaovana herisetra tamin'ny mpanao gazety izay teny Kanja maro be ary betsaka ireo karazana herisetra anseho ny fanombana fitaovana ny fanagiazana fitaovan'ny mpanao gazety ny famezana fanaovana fikasitanana ny mpanao gazety zay mandrakotra vaovao eny Kanja mariako etona fa ny andraikitry ny mpanao gazety de mitatitra ny vaovao ho atsika mpiaino tsy vaovao amboamboarina tsy vaovao ovaina araka ny filahana azy na ny atao hoe ny izay atao hoe fihetsika anankiray entina miaro ny tombontsoan'olo tokana fa vaovao zay tena hoe zavatra misy eny Kanja ilay feriel izay no taterina amintsika any tokantrano any ka tao anatin'izany fihetsika izany indrindra nefa niaran'ny heritreritra ny mpanao gazety eo ihany koa ireo vondro mpanao gazety zay atao hoe niala lavitra tao anatin'ilay fisin'ny atao hoe sarababem-bahoaka zay nitaky tao anatin'izay fotoan'izay no nisy ihany koa ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso sy ny fanaovana tifitra tamina bala réel moa zany nisy daholo zany rehetrarehetra zany ary de tena hoe niara-ny heritreritra tanteraka ary makahery ireo mpanao gazety eny Kanja amin'izao fotoana izao izay hoe misana sy mitady mikatsaka mandrakariva izay atao hoe adidy amanandraikitra izay vavatry ny etika ny tsy mpitondran-tena sy ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety moa izy ireo ary tsy atory voanjo adina ao anatin'izany atao hoe
fahaizana ny asany izany fa manoloana izany tsy akilany ny mpitandro ny filaminana ihany koa mafantatra sy mahalala zany atao hoe andraikitry ny mpanao gazety zany ihany koa ve dia ny fandefasana an'izy ireo hiasa malalaka efa misy an'ireny atao hoe gilet amantarana ny vondrona misy azy ireo tsirairay avy fa nisy ihany koa le brachara izay nomeny holavitry ny mpanao gazety miloko mena izay misoratra hoe presse izay hoe entina manome fahafahana ny mpanao gazety andeha hikaroka sy katsaka vaovao eny akanja ny tanjona amin'izany fotoana rehetrarehetra izany ka raha toa mahita mpanao gazety ianareo zany misalotra n'ireny akanjo ireny dia avy alao hiasa malalaka efa nisy ihany koa ny lamanapetraka hoe aorianany mpitandro ny filaminana no misy ny mpanao gazety fa nahoana nisy ny fitifirana mpanao gazety tamina bomba mandatsa-dranomaso omaly tao anatin'izany misy na metoromarika ave ao ambadika izany toe-javatra rehetrarehetra izany izay amin'ny ambangovangony ny zava-nisy teny akanja tamin'ny omaly nanamarika izany ihany koa ny diabe nandeha namakivaky lalo ny azo ny alany mertsetosika nakatiketo amin'ny kanjan'ny telombeny folomea izay atao ihany koa hoe ditongotra lavitra ezaka 7 kilometatra be izao a teny an-dalana teny dia nisy ihany koa ny fanomezana rano ny teny akanja rehetrarehetra teny tsy adana sy ny manodidina teny ihany koa dia nisy ny fizarana ireo atao hoe karazana rano fisotro madio ny toanaina madinidinika tao anatin'izany satria hoe ady iraisana no atao a tolona iaraha amin'ny tolona no tolona ho tanterahana dia mifampitsimbona tanteraka ny vahoaka malagasy ao anatin'izany mamenatra tanteraka aiza ho aiza ny fitondra fanjakana manoloana n'izany atao hoe fihetsiky ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy zany raha dinihana treto dia tena hoe mahay miombona tanteraka fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia misy ny vaovao milatsaka milaza fa hoe mampiakatra ireo solotena folo izy teo sa firy moa izay andraso aloha averiko amarinina tsara izay vaovao izay a momba n'ilay mpianatra izay ampiakarina hiakatra ty Antananarivo koa zany a anao an'izay atao hoe fitakina izay rehetra zany lay hoe mety ho karamaina ve zany mba hoe andotontolona ve sa ho karamaina ihany koa ho isan'ireo zay hoe ametraka an'izay hoe fangatahana ny tsy alan'ny filoham-pirenena izay amin'izao fotoana izao dia mihetsika ihany koa zany ny ao anatin'ny vondrona maro samihafa hoe iza ny vondrona vonin-kanona anohana izay atao hoe fijanona ny filoham-pirenena eo amin'ny toerana izay io le manimba ny firenena amin'ny akapobeany ie mpianatra folo any amina hiakatra andraoso aloha jereko tsara famonoana afo moa zany zay tena tanjona tiana ho kendrena ao anatin'ilay izy dia mampiakatra mpianatra folo ho any Antananarivo isaky ny université ny fitondrana izay hoentina ihany koa manohitra an'izay atao hoe fitakina izay zany hoe eto zany jerena hoe atao izay azahoana olona marobe ho an'ny mpitondra fanjakana aminona n'ilay afo dia hipetraka ny fanontaniana zany hoe raha to misy avizatana ny ratsy moa evin'ny so iny e araka ny fitenena hoe raha tia moa zany ka misy izay atao hoe fijanonana eo amin'ny toerana izay na Andriamatofiloha Andry Rajoelina na ihany koa ny filohan'ny antenimieran'ny olona ny tondra vonjomaika ny firenena ahoana ny antoka azo fa tsy hisy ny valifalo politika nanao hoe anao tony hoe namomby biby tsy nahafaty ka ifitoeran'ny rambony fa dia ny vahoaka malagasy ny kitro ifaharan'izany rehetrarehetra izany efa misy antso tonga to miarabanao ary dia ahoana mifandehany efa tafiditra somatsara reo efa manao tsipaka miala iny reo e zavatra efa fantatra izany karamaina daholo zao ataty aminay aty zao a teneniko anao tsara misy le raha tena miteny hoe zay ozy izy misy olona mitenena hoe karamatylerisy raha ihany isan'andro dia mitondra banderona dia manohatra an'ireo fitolon'izay ozy izy hoe ajanono ifampijaly ny vahoaka koty karamana ozy zao izao any anaovanareo azany za ozy izy manao an'izany fa zany mitenenako anareo hoe rehefa karamaina foana reo a fa le tolona le ataon'ny mpianatra sy ny rehetrarehetra zany tokony vao mahetra raha iamafy fa tsy hoe ajanony izany eo an'le kolonely Ravalomanana ina fa mahenana tsara ianao mena lehibe ianao a tsara vao zazakely ty tsy manana tsy ataoko hoe misaina amin'ny zavatra tokony ataoko
firenena lehibe iny ianao dia nanabaraka vatana emiko tsara ny teninao emiko tsara ny teninao taona reny ankizy ireny dia maniny ianao raha tsy manao an'izany dia lehibe iny hoe dia manao an'izany mba mahaiza rangaty mipetraka tena teneniko anao tsara fa misy valina io ataonao io tena teneniko tsara izany izay fa mifatabetsaka misaotra anao ihany koa ny amin'izay fanehoan-kevitra izay zavatra rehetra atao tsy maintsy misy farany arak'izay teneninao izay indrindra eto tsy misy tongatonga ho azy zany fa samy ho tsarainy tantara zay nanao ny soa na mafy ny tsara ianao dia mijinja ny tsara na mafy rivotra ianao hijinja tadio miaraba tompoko dia ahoana ny fandehana iza le miantso dia avy aiza ary Iary faravohatra ihany. Dia ahoana iary faravohatra dia ahoana ny fandehany amin'ny faravohatra any? Momba ny général aloha zany mba asiana resaka kely tokona. Dao ary. Tena lehilahy lehibe tsy mahay miaina ianao no tena marina général. Tena mba asio ihany le fifanajana. Le vonina atao amin'ny mahabe grady anao azao tsara. Fa ianao hoe anala-baraka dia olona madinika kely ry dia arahana karidakôry dia manambana basy dia ahoana moa ny olona tsatahoatranao mifitaka daholo le olona nampalahelo le zavatra nataonao reny fa mba nieritreretra anao dia mandany zaza mambehivavy be ny ampitahorinao dia lehilahy kely tsy lahatra aminy ao anaty laboratoire ampitahorinao daholo raha ohatra ianao tena mafy mandehana rery eny amin'ny olona be dia be dia hita tena herinao fa aza mitsapatapa ny vahoaka ianao raha mbola misy miaro fa reo olona reo tsy maintsy hiala aminao reo mpiaro anao reo dia anao rery amin'izay miady rery andao nefa mitatsika ny herinao amin'izay fotoana izay sao to lahasoa atsika amin'koly mirary soa anareo ihany koa ao anatin'izay fanehoan-kevitra ny tolona eto Madagasikara izay zay ngely hoe raha omenanao raha ny fitantanana amin'ny Madagasikara manoloana ireo atao hoe tsy fahafalipon'ny isaky ny renivohim-paritany ho zakanao ve ao anatin'ny atao hoe 3 volana monja raha omenanao zay dia ho zakanao ve niaro an'izay raha toa ka mbola teto Antananarivo ianao dia tena niakapofona tahaka ireny manasao lahy mantsy ka tena isin'ny atao hoe aretina be ho an'ny tenanao noho izay atao hoe fihetsem-po tsy voatana izay fa ny fora amin'ny mafana ka mety andoron'ny tena indraisika ihany izay antso tonga ao ambadimbadika eo moa zany mandritra an'izay mbola manana eo amin'ny 2 minitra eo isika miaraba anao tompoko dia ahoana ny fandehany efa tafiditra somatsara ianao dia antso atsika vahoaka malagasy dia zao hoe manona zao toejara eto izao dia tsy misy afa-tsy misy mandraikitra tsika vahoaka rehetra tsy ho an'ilay taloha hoe milatra fandalam-be sy izay ao anatin'izay fitolomazay fa ny tiako ambany dia zao tsika vahoaka mihitsy miara mandray andraikitra manoloana an'izao zavatra izao iaraky ny fitenenana hoe eto anjaraina ozy izy ora zaka za dia manentana tsika vahoaka malagasy rehetra hoe atsika Madagasikara tsika ny tokony andraikitra tsika tsirairay apoka misaotra indrindra mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay fanaovanao zava-dehibe ny fiainam-pirenena izay amin'ny 20 ny fotoana eny Ambojatovo ho an'ireo atao hoe pitaky an'izay atao hoe fialana andreo Matofilo lasa tonga tany mantsy le resaka satria mety azo atao ihany hoe mety tsy tonga tany amin'izay resaka hoe fialana fametra fagnatahana sy fitakiana ny fametra-pialana andreo Matofilo izay raha toa ka avy hatrany dia ny fampiresaka sy namela malalaka ny vahoaka malagasy anio hevitra izay le hoe demokrasia ary efa norenesika tao anatin'ny fandaharana omaly ny fanazavan'ny mpahay politika sady filozofia ihany koa no nresaka mahakasika an'izay atao hoe situation d'exception izay raha ohatra ka tena misy zavatra tsy azo atao tsy afahana miandry ao anatin'ny fanehoan-kevitra dia azo atao ihany koa ny midina eny an-dalambe tsy ho anina herisetra sy ny fandrobana sy ny fanombana fananan'olona nefa izay fa misy ihany koa anefa raha eo anatrehan'ny lalàna no ampiarina dia ny hoe fangatahan-dalana hidina eny an-dalambe hatreto aloha izany tsy mbola nisy avy aty amin'ny hoe ankolafy izay manohitra ilay hevitra tsy mitovy amin'ny izay manana hevitra tsy mitovy amin'ny mpitondra dia tsy mbola nisy mihitsy zay hoe nahazo alalana izay avy eny anivon'ny préfecture n'Antananarivo moa zany mahakasika izay hoe fidinana eny an-kianja izay eny an-dalambe izay dia izay ihany koa no mahatonga ny olona tonga dia avy hatrany ary azo atao ane le izy azo atao tsara mihitsy ny midina eny tsy ho amin'ny fandrobana kosa nefa hoy
tsy amin'ny fandrobana fa ao anatin'izay atao hoe filaminana trany maneho hevitra izay manaiky an'izany ve nefa ny zava-ny taon'ny mpitondra sy ireo manam-boninahitra eto Madagasikara fanontaniana mipetraka izany